Nambaza ny vovonana politika lezasa moa androany fa ireo mpifidy tany amin'ny faritra no napalamy ny candidat Ery Rajaonarimampianina izay mitarika amin'ny voka-pifidianana Vonjimaika raha izay no jerena nahazo io fandresana Vonjimaika io ity candidat larana fahatelo ity no ny fanohana ny candidat filoham-pirenena maro azy Ravakarandriamanalina sy Mamy Samuel no mitondra ny andinindin'izay. Tsy mitombo ny ropirofo mety ny vovonana manohana ny candidat Jean-Louis Robinson sy ny Ankolafy Ravalomanana mahakasika ny filazan'izy ireo fa nisy ny osika tamin'ny ropirao fandatsaham-bato maro teto amin'ny firenena nandritra ny fifidianana tamin'ny 20 Desambra teo raha nanambara ny vondrona politika Laizasy androany. Ity vondrona politika ity izay nanambara androany fa tsy nivoaka mpifidianana avy amin'ny faritany iray teo aloha amin'ireo enina misy eto Madagasikara akory no ahafahan'ny candidat iray milaza fa nandresy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny tenany. Namafisiny fa ireo mpifidy tany amin'ireo faritra no tena nampandany ny candidat Ery Rajaonarimampianina izay maro anisa kokoa noho ny fisiny ny fanohana ny ireo candidat avy amin'ny faritra azy. Zay ny lazaiko tsy Antananarivo ihany ny malagasy rehetra mpifidy. Nandreseny tamin'ireny ny eto Antananarivo ny malakilaky ny aingakaingana kokoa ny azahoana n'le valim-pifidianana. Nandresy koa izy eto. Raha amin'ny province ny Antananarivo dia tsy lany Ery Rajaonarimampianina. Zay dia tena mieka zany. Ekena izany. Fa tsy Antananarivo ihany tompoko no valim-pifidianana. Mbola sarotra ne ny ekarany tany ivelany fa milaza izy fa mpandresy zao ny anaity zao ny anaity. Miaiky ity vovonana politika ity fa nisy ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny fifidianana tamin'ny 20 Desambra teo ary izy ireo dia efa nametraka fitarainana mifandraika tamin'izany na dia tsy nahazo valo mafapo dia nanaiky ny valy ny fangatana navoaka ny CES izy ireo. Misy fanjakana mahefa, misy tompona anakita mahefa ao amin'ny CES ka nataony rakety zany ka na tsy mitombona moa na mitombona ny raketinay efa nomenanay ny valy ka dia mionona zay ka raha valy tsy nahafapoanay izy satria ekena ny fisian'io anympanjakana io hitsara ny anomaly rehetra momba ny fifidianana. Tamin'ireo candidat mitotaly 10 nandray anjara tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka natolotry ny Laizasy ny 12 tamin'izy ireo no mitarika Vonjimaika tamin'ireo voka-pifidianana tsy ofisialy ka isany tamin'izany Papa Soule izay nirosaka ho candidat solombavam-bahoaka tao Diego. Izy izay nitondra fanazavana mahakasika ny feona hely momba ny fisian'ny famonoana omby tamin'ny andro ny fifidianana. Elo sy nampahoana ny voakany Namake satria nifankalavitra zay ny toerana pitrahan'olo sy ny bureau mpifidianana. Tamin'ny fotoana zany zay nampanantegna reo vahoaka birao za na mifidana na tsy mifidana mpandolotra omby fikambanana zany kavatra mba hoentinareo anatanteraka ny didy masina eto amin'ny firenena satria matetika tsy dia mavitriky mifidy loatra zay ny voakany Namake somary lavilavitra ndrena zay ry zareo. Rehefa marobe ny resaka nandalo tamin'ny andro dia najana le omby tamin'ny andro fifidianana tsy tapahana fa hitapahana aorena ny fifidianana. Akory tsy midika fa nandresa nge zay Namake mbola resiana nge zay Namake fa ny fitsonjovy ny mpiarabelona manamavanay raha jiaby zay fa tsy hoe ny vidolo mba hifidy zay. Niarahaba ny senity tamin'ny fahavitany Antsakasiandava ny fanangonana voka-pifidianana sy ny ezaka ataony amin'ny famoahana ao anatin'ny fotoana fohy ny voka-pifidianana Vonjimaika ny Laizasy.